Afaka mastoerana isika tompoko. Eny ary tompoko, ianareo manamboninahitra amin'ny toerana sisy kajiny avy. Ianareo vahiny manakajana saina, ianareo mpisehatra ara-panjakana tompoko lahy sy tompoko vavy. Koa satria hiaraka hidinika, ho fanangana ny toe-karena isika dia andao isika hiaraka anala hamohamo kely. Ho anareo izay tsy mahafantatra an'izay, prise glace ny dikany. Mangataka antsika mba hitsangana vetivety dia hiara-bao kely ny olona amin'ny ankavananao, ankavianao, aoriananao tompoko azafady. Ao anatin'ny tsikitsiky tanteraka, mbola tsy manontany numéro téléphone aloha tompoko azafady fa mba malalaka tsara zany sika amin'izao fotoan'izao satria maromaro ny zavatra izay ho resantsika androany ka tena mila angovo tsara mihitsy mila fiarahana tsara ao anatin'izay fotoana izay. Afaka masotoerana ianareo makasitraka antsika tompoko. Dia tona dia makasitraka feno anareo mafoy asa sy ny adidy aman'andraikitra tonga manome lanja an'izao fotoana izao dia ndao isika hiaraka hitehaka mafy be ho anareo ny amin'izay. Fifaliana foana moa miaraka aminareo Lalaina Daniel ho an'izay mbola tsy mahafantatra dia anomboka ny fikaonan-doha isika mpisehatra ara-panjakana ahafahantsika mandrafitra sy manapaka ireo loha hevitra lahara-pahamena ho an'ny fanangana ny toe-karena. Koa tompontsika mila teny fanokafana izao fotoana izao izay hoarahan'ny fanarahana horonan-tsary iray dia toizantsika amin'ny fanolorana ny fentrakabeana ny cadre général, ny tanjona sy ny fomba hitondrana ny fanatanterahana ny dinika. Ary avy eo dia iroso amin'ny fiarahana miala etaeta isika ary mizotra avy hatrany moa makeny amin'ny efitrano izay anaovantsika ireo karazana dinika izay ho lazaina amintsika ihany rehefa avy eo. Tsy andrela ary isika fa mangataka mpanajana anao Andriamatoa sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola anao ny lahateny fanokafana dia raisitsika mitehaka tompoko Andriamatoa Youri Garis Razafindrakoto. Misaotra ny mpandahatra nanome ny fitenenana voalohanteny aloha dia faly rahabantsika rehetrarehetra tonga eto amin'ny CCI Vato. Fantatra fa asa moa no ale eto, marina fa adidy ilay izy kanefa na izany ary dia toerana lavitra ty moa dia isaorana betsabetsaka be dia be ny fandavatenantsika tonga eto androany. Dinidinika amin'ny eo amin'ny sampisehatra amin'ny publika moa zany, secteur public tsika androany dia tsara tsy ahivina kely angamba hoe inona aloha ilay tanjony atao anatin'ity dinika ity satria efa nisy moa ilay lancement tamin'ny voalohany iny zany. Androany zany tsika dia tena hidinika kosa hiaraka amin'ireo efa nanao an'ilay asa ny tsakotsako tany am-boalohany, andreo etaeta ny sehatra tsy miankina dia hidinika tsika zany momba an'ireo le efa fangatahana sy fitakiana izay avany amin'ny sehatra tsy miankin'ireo. Izany tsy midika ihany koa hoe itsika tsy manana hevitra atsika manokana ahatsara ny fomba fiasa sy ny fomba fitantanana zany amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana moa zany sy ny sehatra ny fanjakana rehetrarehetra. Ny tanjontsika tsy fotsiny hoe haka position hitovizana dia hoe hifanohatra na hoe hifanehatra amin'ny sehatra tsy miankina, tsy izay mihitsy ilay izy fa ny tanjontsika dia ny hitady vahaolana iombonana hiaraka amin'ireo sehatra tsy miankina ireo akory. Ametraka indray ny resaka fampitokisana raha toka somary verivery zany teo aloha. Ao anatin'izany zany tsika dia anao analizan'ireo le proposition rehetrarehetra sy ametraka ny constat atsika manokana. Eto dia tiana ho tsy ahivina hoe inona moa le
zavatra iedivantsika ao anatiny. Sahala amin'ireny hoe cyclone tonga teto amintsika ireny zany dia hoe miady amin'ny cyclone tsika, tsy misy hoe sehatra miankina na sehatra tsy miankina no miady amin'io fa miara-fandrimbona. Dia sahala amin'izay ihany koa hoe hitaditsika izay fomba hampitombo ny productivité an'ireo mpisehatra ara-ekônomika eto amintsika ireo, hampitombo ny compétitivité-any ary ahavitany hamorona asa ho an'ny malagasy arak'izay betsaka indrindra azo atao zany. Zany rehetrarehetra zany dia tsy natao hoe zavatra handalo fotsiny na dia relance économique ary ny resantsika, fa ezahana izay ampitoetra an'ireo zavatra anankitelo ireo zany hoe pérennisation koa dia anisan'ny eritreretintsika zany ao anatiny. Ka dia ato anatin'ity atelier ity zany ty atrikasa ao ataontsika ity dia mino marimarina fa rehefa hivoaka vetontsika dia hisy voalohany indrindra aloha analyse vitantsika amin'ireo le efa tolotra ataony ny sehatra tsy miankina, fa indrindraindrindra koa hisy mba engagement tena azo tsapaitanana ho vitantsika atao amin'ny sehatra ny fanjakana, mba tsy ho resaka fotsiny zany ny antsika androany fa tena misy an'izay hoe efa misy lalakizorana efa mazava zay aloha misy hoentina eo amin'ny mpisehatra rehetrarehetra. Ka dia mirary antsika rehetrarehetra tonga eto anao atrikasa feno fahombiazana dia ho tombontsoan'ny rehetrarehetra dia misokatra zany ity atrikasantsika ity androany momba ny relance économique. Dia misaotra antsika tompoko. Why am I so dead? Makasitraka anao Andriamatoa sekretera jeneralny amin'izay lahateny fanokafana izay. Dia amin'izao fotoana izao dia hiaraka anaraka n'ity horonan-tsary ity isika izay mirakitra ny antony izao dinika izao. Ny fananganany toe-karena dia misokatra famokarana misimisy kokoa, fampiasam-bola misimisy kokoa, famoronana asa misimisy kokoa, ary Madagasikara dia nisafidy ny ametraka paikady mba ahatongavana amin'izany. Ankehitriny amin'ny tapamokarana 4,520 amin'ny salan'isakapobeny ety Afrika sy tapamokarana 3,500 ny taona 2020, tsy azo hitovirana intsony ny fanavaozana. Koa ho fanangana ny toe-karena dia mila avaozana ireo vona mitarika ny sakana, ny sarany, ireo fitsipika, ny angovo sy ny fisitrahana famatsim-bola izay tokony irindra tsara. Tsotra ny entin'ny gouvernemanta malina izany, tetikady fifanomezan-toky ary tondro fandrefesana. Ny tanjona dia ny amoahana fifanekena nasionaly miaraka amin'ny fifanarahana amin'ny asa vita, tetiandro mazava sy rafi-pitantanana ary fanaraha-maso. Ireo dinika arak'izany dia mikendry ny hanavao ireo fifanarahana ara-toe-karena eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina anaty foezaka. Amin'ity taona 2020 ity dia ny famerenana ny fifampitokisana sy fanangana ireo karazana fampiasam-bola ny tanjona amin'ny alalan'ny fanekena nasionaly, izany hoe mila fantarana ireo fanavaozana izay mitondra vokatra haingana eo amin'ny sehatry ny asa sy ny famokarana, fanamafisana ireo fifanarahana amin'ny asa vita, eo ihany koa ny fanamafisana ny fifampiresahana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Izany rehetra izany dia mitarika ny fiarahamientan'ny fanjakana, ny ministera, ny vondron'ny sehatra tsy miankina, ireo masoivo sy mpiara-mombonantoka, ireo fikambanana, ireo malagasy monina ny ivelany, ny tanora, ireo orinasa madinika sy salantsalana ary ireo izay mbola tsy misehatra amin'ny ara-dalàna. Inona no vokatra andrasana? Mamerina ny fahatokisana ara-toe-karena, manainga ny fampiasam-bola sy ny findramam-bola, manetsika ny sehatr'asa, manatsara famokarana sy manamafy ny fiarahamientana,
efa fantatra ireo sehatra lahara-pahamehana ary ireo tetikady dia mampitambatra ny firindran'ny harfaobe sy ny fepetra raisina amin'ny fifaninanana miaraka amin'ny fifanarahana amin'ny asa izay azo refesina sy arahamaso. Efa mipetraka ireo paikady rehetra, task force, komity mpitantana, komity mpanatanteraka, fivoriana efa manaraka tety andro, fanatonana ny sehatra tsy miankina, fiaraha-midinika amin'ireo sehatra asa maro ary fifampiresahana amin'ireo avy any amin'ny faritra. Ny tety andro ihany koa dia efa mipetrapetraka, efa nindroso tamin'ny dinika ny volana desambra 2022 raha natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny 7 febroary 2022 izany. Nanaraka azy tao ny dinika isam-paritra ary efa hiditra amin'ny fifampiresahana amin'ny sehatra tsy miankina ny faran'ny volana febroary sy voalohan'ny volana martsa, mandra-pandrafitra ny fifanekena nasionaly sy ny drafitra fifanarahana. Ny dinika ho fanaingana ny toe-karena dia maneho ny fahavononana iainga amin'ny fifampiresahana makany amin'ny tena asa sy fanekena iroso amin'ny vokatra. Tosikateka mafy be tompoko antenaina fa vonina sy velom-boly isika hiatrika an'izay dinika izay dia iroso amin'ny fanolorana ny fentraka beana ny cadre général, ny tanjona sy ny fomba hitondrana ny fanatanterana ny dinika isika amin'izao fotoan'izao izay ho ataon'Andriamatoa Andriamihaja Eric Robson, consultant, raisitsika amin'ny tehaka tompoko lasy tompoko vavy. Dia mamerina ny fiarabana atsika rehetra tonga manatrika ity atrika asa ny ity dia mamerina ihany koa ny fisaorana namaly ny antso. Zavatra anankidimy no lazaiko anareo amin'ity fandraisam-pitenenana izay ataoko ity. Ny voalohany dia ny fomba nazahoana ireo sakana sy vahaolana natolotra ireo. Faharoa dia hoe inona ny tanjona androany sy inona ny tanjona manaraka. Ny fahatelo inona no ataontsika androany. Ny fahaefatra inona no tsy ataontsika androany. Dia ny fahadimy ahoana no fomba fiasa. Ny voalohany zany dia hoe ahoana ny fomba nazahoana ireto blocage sy solution ireto. Nianga tamin'ny boky na fikarohana izay natao nanomboka tany amin'ny taona 2012 nianga tamin'ny EDIC 2015 dia nampiasa ireo document isan-karazany recherche nataon'ny manam-pahaizana sy ny mpikaroka malagasy tao ny stratégie nationale d'exportation, tao ny stratégie de développement secteur privé sy ny fikarohana isan-karazany toy izany. Teo koa ny document isan-karazany avy amin'ny organisme avy any ivelany ohatra hoe ny Banque mondiale nanao memorandum économique, nanao ny évaluation périodique, nanao ny enterprise service dia nampidirina tao daholo zany hatramin'ny décembre 2025 na nisy kely mbola niditra ny 2026. Ireo zavatra ireo dia nampifanenana na natambatra tamin'ny hevitra nalaina tamin'ny sehatra tsy miankina tany amin'ny faritra isan'isany izay natao tamin'ny 27 ny volana janoary tamin'ity taon'ity izay niarana tao daholo izy ireo. Natambatra tao ihany koa, nojerena tao ihany koa ny assise nataon'ny tourisme, ny assise nataon'ny agri, dia ao ihany koa ny tantaran'ny dialogue public privé hatramin'izay izay nanana ny DBM, mety tsy ho voatanisako daholo fa izay nazahoantsika an'io. Mety mahitinareo hoe rehefa nisy ny teny hoe indraindray ohatra ny ngeza be ilay izy na hoe large vague be, ny antony dia tsotra ihany misy amin'ny antony natongavana an'izy teo raha ohatra samy miteny daholo ny tany amin'ny faritra hoe amboary ny lalana aty aminay dia tsy afaka hosoratanao anatin'ilay tableau daholo hoe amboary ny lalana Masanga, amboary ny lalana fa dia hoe amboary ny lalana.
zay zany mahatonga an'ireny hoe ohatra vaky be ireny ilay izy. Avy amin'ny sehatra tsy miankina ireo vahaolana ireo vahaolana narosony-drareo miankina amin'ny zavatra fantany zavatra hainy zavatra reny zavatra hitany sy ny zavatra nyainany tamin'izany fotoana izany, izany hoe hatreo amin'ny 2020 ny volana janoary. Mety efa niovy io dia anjarantsika androany mety ny teny ty kosa efa ohatran'izao na efa ohatran'izao fa ho hitantsika izay rehefa miditra any amin'ny fomba fiasitsika. Inona no tanjona amin'ity atrikasa androany ity? Faharoa zany tanjona voalohany aloha dia araka ny tenenin'ny Andriamatoa sekretera jeneraly teo hiteny amin'ny teny anankiray amin'ny hoe secteur public isika rehefa eo amin'ny secteur privé, araka ny voalazany teo hoe tsy sanatria hiady akory fa hoe tsy eo anatria ny secteur privé vao hiady hevitra ny samy administration tsy zany ny tiantsika na tsy zany ny tokony atao na zany no azo atao, fa mba rehefa tonga eo anolohan'ny secteur privé dia efa fantatra hoe mitovy daholo zavatra eritreretintsika ary ahoana fomba hampandrosoana ny raharaha. Ny tanjona faharoa dia hamaritra izay vahaolana hoe iza no azo atao, iza no azo atao fa misy fepetra, iza no azo atao fa mila réforme aloha mialohan'izay vao afaka manao ary iza kosa no tena tsy azo atao mihitsy amin'izao fotoana misy antsika izao. Ao anatin'izay koa ny fandrosoana vahaolana hafa, araka ny voalazako teo ireo no nomeny ny sehatra tsy miankina. Atsika mety mahafantatra hoe ohatran'izao no mety tsaratsara kokoa amin'io na ohatran'izao dia hodiny atsika eo ihany koa zany. Ny tanjona anankiray fahatelo dia izay zavatra efa voaresaka eto anio dia ho aseho ny sehatra tsy miankina raha ampitso ireo avy tokoa hanao dinika sy atrikasa toy ity ataontsika androany ity fa zay efa tafavoaka androany dia aseho an'zareo ireto ny efa eritreretin'ny fanjakana atao mikasika ireto olana sy vahaolana ireto. Fahatelo, inona no ataontsika androany? Voalohany aloha dia hanasokajy an'ireto vahaolana ireto tsika. Mbola tsy mivoaka eto amin'ny écran ilay izy fa ho sokajiana zany ho kategoria anankiefatra ireto vahaolana ireto. Kategoria voalohany dia hoe azo atao io ary azo atao haingana, quick wins. Ny faharoa dia hoe azo atao io fa mbola misy condition ohatra hoe budget. Ny fahatelo kategoria fahatelo dia hoe azo atao io fa mila réforme lavalava vao mahavita azy. Dia ny kategoria fahaefatra, ny kategoria C dia hoe miala tsiny tompoko fa tena mbola tsy afaka ataontsika ity raha plan de relance no resahana, zany hoe ilay anatin'ilay roa taona. Ny afaka atao an'io koa dia ny manome vaovao, araka ny voalazako teo hoe nijanona teo amin'ny 20 janoary reto zavatra reto, fa hatramin'izay ka mandrakity ny androany mety misy zavatra miova, mety efa misy ohatra hoe programa an'asa vaovao any amin'ny ministera any zay mbola tsy fantatry ny sehatra tsy miankina, raha ohatra fotsiny hoe resaka lalana tsika mangataka ny sehatra tsy miankina hoe ataovy ny lalana, fa mety efa fantatry ny ministeran'ny travaux publics hoe andraso aloha fa efa hita kosa ny programa hoe anao zao kilomètre ary anao zao kilomètre ary dia afaka zaraina entina raisiko ohatra koa ny énergie ohatra hoe andraso aloha fa efa misy centrale solaire efa isokatra ny ato amin'ny 40 mégawatt na tsy fantatro zavatra toy izany zay anampiana ny sehatra tsy miankina ihany koa malina n'le etaetan'ndrareo andraso aloha aza dia mikoropaka loatra nareo fa efa misy programa voalahatra amin'izany. Mety zavatra anisan'ny atao androany dia mety misy olona hitondra enti-mody devoir entina miverina any amin'ny ministera hoe alolo hodiniana ihany mihitsy aloha ty fa amin'izay fotoana izay araka maha-devoir sy enti-mody azy dia misy fetrany hoe alohan'ny 9 mars sy 11 mars izay anaovana ny assise nationale tokony efa misy valiny mivoaka avy any amin'ny ministera izay mitondra enti-mody. Inona no tsy ataontsika androany?
tsy mamorona olana vaovao na olana hafa na mitondra olana hafa ankoatr'ireo efa ao anatin'ny lisitra ireo. Efa be dehibe ireo dia aoka re mba tsy ho ampiana tsiny aloha fa ho traitentsika amin'ny andro manaraka na amin'ny programa manaraka izay olana hafa mety mbola hitanareo any. Zavatra tsy atao androany koa dia miditra amin'ny antsipiriany tena lalina be, ohatra hoe tena hiditra amina hoe plan de masse na plan anatany na zavatra ohatr'izany na budget détaillé, tsy izay koa no ataontsika androany fa araka ny voalaza teo hoe ity zavatra ity dia entina hanomana ny plan de relance, izany hoe raha misy tena détail be dia ny anatin'ny plan de relance izy vao atsofintsika. Ny fomba fiasa efa eny tena ampelantananareo iny daholo moa izany ilay lisitra ny olana sy ny vahaolana. Ny ataontsika dia ho jerena tsirairay izy ireo, ho asesy efa misy numéro eny amin'ny akavian'ny olana sy ny vahaolana eny, efa misy 1, 2, 3, 4 dia ho asesitsika hoe numéro 1 zao no resahantsika, numéro 2, numéro 3 dia amin'izay fotoan'izay hiakatra eto ny consultant izay tena tompona andraikitra amin'ny sehatra tsirairay avy na ny tematika na ny secteur dia hiteny izy dia mety misy fanazavana, izany hoe tsy mety misy fanazavana lalina be ho atao intsony dia isika rehefa avy eo no hanome raha ohatra misy fanontaniana mba hazavao kely hoe ity fa ohatrany tsy dia mazava loatra, misy sehatra efa nanontany mialoha hoe mba hameo en tête, ohatra hoe ny banque FIB zao efa nanontanany mialoha hoe mba hameo kely détail amin'ity hoe azafady mba ahafahanay mitondra an'ilay vahaolana amin'ny talata fa misy mbola tsy nanao an'izany dia mety hoe angataka eto dia afaka atao izay, fa misy fetrany fotoanantsika. Eritreretina hoe adiny iray isaky ny secteur na ny tematika no holanina. Raha raisina tsotsotra izany, raha misy 10 ao amin'ny tematika anankiray dia tokony afaka 9 minitra dia mikisaka amin'ny olana manaraka. Amin'izay lafin'izay satria hoe ho asesy ilay izy, ngamba ny ataontsika hoe ny 3 na 4 dimy voalohany tsika mety miakahana, fa ao aorianan'izay mety mba efa rodé, efa vita rodage dia mandeha tsara amin'izay. Misy ihany koa ireo ministera na organisation hafa izay manam-potoana andinihana ny azy mandra-pahatonga ny torony, satria efa hitanao hoe eto tsika angamba izany no miteny dia alao efa homanintsika hoe inona ny ho tenenina. Mety mbola hanam-potoana mihitsy ary nareo iantsona any amin'ny birao hoe azafady hoe inona tsara moa ilay programantsika momba n'ity zavatra ity na ity zavatra ity, amin'izay tsika dia mandeha aingana kokoa rehefa mihamandroso ny fanaovana azy. Amin'ny farany dia ho avoakantsika eto hoe firy ary izany ny vahaolana sy ny olana sy ny vahaolana indrindra izay latsaka ao amin'ny kategoria A, dia iza no ministera tompona andraikitra amin'izany. Iza ny ao amin'ny kategoria B, iza ny ministera tompona andraikitra amin'izany, inona ny latsaka ao amin'ny kategoria C, iza ny tompona andraikitra amin'izany, iza ny ministera latsaka ao amin'ny kategoria D izay betsaka ny ataony amin'ny kategoria D ohatra, iza no hitondra devoir ho hitantsika daholo izany, izany hoe ho hitantsika ambangovangon izany hoe iza daholo ireo ministera tena andray andraikitra mavitrika sy mandray andraikitra mavitrika amin'ity resaka fanarenana ny toe-karena ity. Farany ny fomba fipetrahantsika amin'izay méthodologie izay dia tsara raha mifanakaiky daholo ny ministera tsirairay avy. Ohatra hoe ato ny finance, ato ny mamidy ISP, fa mba mitambatra daholo, izany hoe rehefa miverina avy any amin'ilay pause café rehefa avy eo izany dia tokony mba efa mitambatambatra daholo. Raha ohatra nareo tia hifanatrika rehefa miady hevitra, tsy maninona raha ahodina ny seza, raha izay ny metimety kokoa mba tsy miolana ny tenda satria hoentintsika paraparivy ny andro. Izay tompoko fa dia misaotra indrindra dia mahasotoa daholo.
Mankasitraka feno anao André Matoa, André Amiatsa, Eric Robson amin'izay fanazavana izay. Dia mialohany toy ny fandaharam-potoanantsika an'io dia anaraka kely indray isika ireo rakitsary ny ireo dinika izay natao tany amin'ny faritra tompoko. Eny ary toko lasy toko vavy toy izao indray ny toy ny fandaharam-potoanantsika an'io iroso aloha isika amin'ny point de presse na ny tapatafa miaraka amin'ireo mpanao gazety mangataka mpanajana n'ireo tompon'andraikitra amin'izany mba izotra manketsy amin'ny olona azafady indrindra tompoko dia mandritra izay fotoana izay dia mba hiangaviana isika hijanona atao anatin'ny efitrano rehefa vita moa ilay izy dia holazaina amintsika ihany ny fandaminana ny fiarana amin'ny ala hetaheta izany hoe mandritra izao fotoana izao zany nareo afaka mijery telefona vetivety mijery message mijery mail izay zavatra ohatr'izay dia rehefa aveo isika miverina ry zareo dia makany amin'ny toerana anaovana ny pause café isika saotra tompoko.